Finaritra tompolahy, makasitraka tovovavy miara-dalana hatrany amin'ity fandarina izany malaza ity. Ny tontolo ny famokarana orinasa na ny industrialisation izay nampalaza vetivetika ity fitondran'ity tao anatin'izay volana vitsivitsy izay no resantsika. Resaka an'izany isika satria tamin'ny fanadihadiana natao ny fahitalavitra tsy miankina ary nivoaka tamin'ny haino aman-jery samihafa sy ny tambazotran sosialy dia fantatra fa anisan'ny ireo orinasa tsy mihodina amin'izao fotoana izao ny fary malagasy. Ny fary malagasy dia ilay orinasa natsangany ny fitondram-panjakana tamin'ny faharoa ny volana oktobra roapolo sy roa arivo izay nambara tamin'izany fotoan'andro izany rehefa natao ny fampahafantarana ny fomba ofisialy azy ity fa hamokatra fanafody ho an'ny eto Madagasikara. Ka anisan'ireo hotazanina izao tontolo izao izany famokarana fanafody izany ary hezahana no hanaovana ny fanondranana raha ny vinavina ny fitondram-panjakana. Rehefa manangana orinasa tahaka itony mazava ho azy fa misy ny mpiasa, misy ny mpitantana ary misy ihany koa ireo fitaovana marobe izay ampiasaina ao anatin'izany famokarana orinasa izany. Ny trano sy ireo fotom-pisaina nanangana azy dia niainga tamin'ny alalan'ny OFAFA teo aloha na ny orinasa malagasy izay mpamokatra fanafody. Kanefa nikantona no nitrangan-javatra nisy teto amin'ny firenena. Fantatra ary anefa araka ny vaovao samihafa fa anisan'ny efa tsy tafahodana firy intsony izany fary malagasy izany. Ny fanadihadian'ny mpanao gazety tsy miankina no nahazoana izany vaovao izany ka zaraina amintsika. Misy amin'ireo mpiasa no ambolana 5 tsy nandray karama ary misy amin'izy ireo no efa nody mando satria tara ny finanana fanafody satria tsisy ny vola ahafahana mividy fanafody. Nisy ireo efa nandao ny toeram-piasany ka miandry ny fanomerana ny karama izay niasan'izy ireo tao anatin'izay volana vitsivitsy izay. Olana ara-pitantanana ankoatry ny hoe olana eo amin'ilay fanjifana ny fanafody izay tsy misy mpanjifa izany na ho an'ny eto an-toerana na ho an'ny any ivelany. Fantatry ny rehetra fa ny CVO plus na ilay CVO vita amin'ny gelule no ahodina voalohany tao anatin'izany fary malagasy izany. Ka ity fanafody ity dia tsy tazana intsony eny amin'ny tsena rehetra naiza ary tsy misy ihany koa ireo famokarana mivoaka ny ivelany amin'ny alalan'ny mpanafatra ka ahafahan'izany fary malagasy orinasa izany manao ny fanondranana. Misedra olana araka izany izany orinasa izany ary miantraika any mpiasa. Ny filoham-pirenena farany teo rehefa tany amin'ny tribune ny Nations Unies nanao kabary mahakasika indrindra ny ezaka nataony amin'ny fitantanana an'ity Madagasikara ity anefa dia mbola niezaka nitondra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa nahavita nanangana orinasa atao hoe fary malagasy usine mpanao fanafody teto Madagasikara nandritry ny fotoana ny krizy roapolo sy roa arivo niainantsika ary mbola iainantsika hatramin'izao ny sombon'izany krizy ny Covid-19 io zany. La création de l'usine Pharmalagas, une usine pharmaceutique en pleine crise sanitaire, nous a démontré que nous pouvons transformer les difficultés en opportunités afin d'exploiter notre biodiversité et ainsi protéger notre population qui est la population malagasy. Napopoka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany kanefa kay atatoerana mpiasa malagasy sozana, mpiasa malagasy tsy mandray karama, mpiasa malagasy mbola mitaka ny zony ankehitriny no miasa ao anatin'ilay fary malagasy ary mbola miaina ao anatin'izay hoe hitovy sa hijanona teo ity orinasa ity raha ny tsy fisiny ny asa sy ny famokarana mihodina ato anatiny indrindra. Mialohan'io fary malagasy io mbola ny taona roapolo sy roa arivo ihany resantsika dia ny 4 amin'ny roapolo jona roapolo sy roa arivo natao laza masaka teny amin'ny hôtely Kitana 5 Ivato mihitsy indray koa ny filazana fa nanangana orinasa izay hitoetra eto Madagasikara amin'ny fanamboarana fiarakodia sy moto ny fitondrana malagasy Gasikara no anarana izay nampitondraina azy ary ny filoham-pirenena misy no teny fa izy no nahita an'izany anarana Gasikara izany. Dia ny fifangaroan'ny fahaiza-manao an'ny Sinoa sy ny Alemaina no natambatra ary dia i Madagasikara lay firenena fahatelo hitondra ny anjara birikiny tamin'izany ary manana ny petrabola betsaka indrindra na ny aksionera majoritaire hoy ny filoham-pirenena tamin'izany fananganana ny orinasa Gasikara izany. Aty aoriana
tsy retsaika, mba tsy lazany hoe tsy re maty tsy re velona, ary tsy hitapopoka lay orinasa natao laza masaka nandany mbola fahampahafantarana azy teny Ivato tamin'ny Jona 2024. Zary nanao inona lay orinasa gasikara? Inona ny olana raha toka tsy tafavoaka izany? Ary raha ohatra ka tsy misy ny olana, inona ny tsy ahafahany zany orinasa izany tsony miodana ankehitriny? Raingim-panontaniana apetratsika izany. Fa raha reo orinasa roa reo ny raisitsika, gasikara orinasa mpanao fiarakodia sy moto, ny fary malagasy mpamokatra fanafody eto Madagasikara, dia samy mitsipozipozy mba tsy lazany hoe efa somary tsy tazana firy intsony zany eo amin'ny resaky ny industrie na ny industrialisation eto Madagasikara. Gasikara moa tsy resahana satria tsy niainga firy akory fa teo amin'ny fanomezana ireo moto vitsivitsy ho an'ny polisy dia nanginatra eo ny momba azy, sady tsy misy ny fanohizana an'ilay asa, tsy nisy ny famokarana, tsy misy ihany koa ny fivarotana. Le fary malagasy zara fa niodana ambolana vitsivitsy teto Madagasikara dia efa tsy tazana eo amin'ny sehatry ny orinasa sy ny sehatry ny tsena ny vokatra vokariny amin'ny tontolo ny fanafody. Reo roa reo nefa de samy nambara fa anana ny toerany aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy ty Afrika. Revirevo ny filoham-pirenena raty io rehefa miteny sy manao zavatra de hoe anisany goavana aty amin'ny ranomasimbe Indiana, anisany raitra aty Afrika sy ny sisa sy ny sisa. De nambara fa hitazana amin'ny Madagasikara zao tontolo zao satria hisandratra amin'ny alalan'ny industrie Madagasikara. Saingy tsy izay anefa ny zava-misy. Kanefa tamin'ity taona ity ihany ny UNID dia nametraka ny hoe champion ny industrialisation an'ireo mpitatana aty Afrika ny filoham-pirenena malagasy. Reo nefa tsy hita torasy ary mitsipozipozy ny industrie natsangana tamin'ny taona 2024, roa taona monja nananganana an'izany industrie zay nanaovana laza masaka sy nanaovana friariana teto Madagasikara tsy teo amin'ny sehatra raisam-pirenena izany. De industrialisa zany lay ambara fa nahazony ny filoham-pirenena zay champion zay na tompon-daka atya amin'ny faritra Afrika izany. Industrialisa zany lay anaovana laza masaka ary lay niresahana fa 700 move any Madagasikara na any fanjakana malagasy madiodio sa am'ireo orinasa zay sehatra tsy miankina, saingy nataoko firoaka ny fanjakana mba hoentina eo amin'ny sehatry ny ONUD ho resahana mba hazona izay champion na tompon-daka amin'ny lafiny industrialisation zay. Mahagaga ny fomba fitantanana eto Madagasikara, kanefa toa heverina ihany koa fa efa tandra vadikoditry ny fitondrana nanomboka tamin'ny 2024 ny zava-misy ankehitriny, ka ny oeraoera mibetsaka fa ny fanatanterahana zéro. Ny oeraoera mibetsaka fa eo amin'ny vokatra andrasana dia tsy mitondra ninina ho amin'ny malagasy zany fa aotra roa. Zany anefa no mpitatana eto Madagasikara. Zany no mbola eritreritra fa hiverina sy mieritreritra fa mbola haka fanjakana indray amin'ny 2024 fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Anjara andrehetra mandinika fa hatreo aloha ny fandarantsika tamin'ity alina ity. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.